nampahafantarina ny 4 janoary tetsy Antsahavolana ny boky taridalana mikasika ny tamberan'andraikitra sy ny horonan-tsary fanadihadiana anankiray iresahana ny andraikitry ny tanora amin'io sehatra io. Sosa ny anaran'ilay taridalana, natao hansarangan'olona rehetra na ny tanora na ny olon-dehibe. Hozaraina amin'ny sekoly sy ireo andrim-panjakana ihany koa. Boky 4 natota tamin'izao voalohany izao. Tanjona ny amoazana ady-hevitra mikasika ity tamberin'andraikitra ity. Ankoatr'izay ny ady amin'ny kolokolo izay voalaza fa mandetika ny firenena anaty fahantrana lalina. Ny anton'ilay torolalana mahakasika ny tamberin'andraikitra ho an'ny olom-pirenena dia ahafahana mandray anjara amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny maha olom-pirenena hoe toy ny ahoana izany olom-pirenena mandray andraikitra ary ny resana anatin'ny ilay torolalana dia hoe olom-pirenena tompon-draharaha. Avy eo rehefa mandray andraikitra sy mahatsiaro tompon-draharaha ny olom-pirenena dia manao izay isian'ny tamberin'andraikitra sady mitako mampiatra izany tamberin'andraikitra izany. Dia miresaka izay koa ilay torolalana, miresaka hoe inona ny tamberin'andraikitra, ahoana ny ahafahana mitako sy ahafahana mampiatra anazy. Ny antony ampiasaina ny sinamoahana ity torolalana ity dia ho fitaovana manampy ireo izay fitaovana efa misy mahakasika ireo lohahevitra ny teneniko teo, fa indrindra koa mba ho fitaovana manaraka n'izao vanim-potoana izao, izany hoe manavaoa izay fomba fijery teo aloha izay verina fa tokony ho avaosina mba ahafahana mirosika koa ny fandraisana andraikitra ny olom-pirenena amin'ny fampiarana sy fametrahana ny kolontsaina tamberin'andraikitra. Firy natota dia ho an'izy loatra zany dia kidana? 4 ny isany natonta ho an'ny olona tsirairay, ho an'ny karazany olona tsirairay na eny anivon'ny izany hoe ahafahana mifampiresaka sy mifampita izay ao anatin'ny torolalana. Ho an'ny mpianatra ihany koa, ny mpianatra rehetra satria natao amin'ny teny malagasy ilay izy mba ho azony rehetra. Ho an'ny mpiasa koa na eny anivon'ny andrim-panjakana, izany hoe ny mpiasam-bahoaka sy ny ho an'ny koa ny anivon'ny orinasa tsy miankina koa, izany hoe ho an'ny olona rehetrarehetra izay afaka mamaky tena dia afaka mampiasa an'ilay izy koa. Azo vakiana fotsiny fa ny tena mety koa dia ahafahana miady-hevitra, ahafahana mijery hoe ahoana ny fampiarana izay voalaza ao anatin'ilay torolalana. Fahitan'ny Liberté 32 mbola tena lavitra antsika amin'izay hoe fampiarana ny resaka tamberin'andraikitra izay Madagasikara sa fa misy dingana amin'ny Rosia sa manao? Efa misy dingana amin'ny Rosia satria izahay dia anisany manao an'izay dingana izay ary tsy izahay rehetra satria ny apalimola volana an'ilay torolalana dia mahita fa tena betsaka ny olona tena miezaka mba hampisy an'izay tamberin'andraikitra izay sy mijoro amin'ny maha olom-pirenena izay fa mety hoe tsy hitantsika isan'andro fa ny fitaratra tsy voatery ireo hitantsika isan'andro amin'ny hainao manjery amin'ny haino vaky jery fa mety ireo olona izay olona akaiky anao ary tena betsaka ireny satria ny ankabeazany ny ankamaroany ny hevitra izay ao anatin'ny torolalana dia tsy hevitra akory izay na indrindra fotsiny fa tena hevitry ny olona rehetra manerana Madagasikara sy tamin'ny boky izay nosoratana malagasy eny na vahiny koa raha moa izany. Ankoatra ny Liberté 32, niara-niasa tamin'ny famolavolana ity taridalana ity koa ny fikambanana Tolotsoa sy ny Center for Creative Leadership ary ny Centre Européen d'Appui Électoral. Ny masehovon'ny États-Unis namatsiarabola ny tetikasa izay nitetina $10,400. Lazary Andriamatoa Robert Yamate, masehovon'ny États-Unis eto Madagasikara, fa toko-telo ny tamberin'andraikitra ny fahavonona mpitondra fanjakana iroso amin'ny fitantanana Mangarahara. Ny fiarahamonim-pirenena amin'ny alalan'ny fangatan'izy ireo ny fanazavana avy amin'ny fanjakana ary fahatelo farany ny fandraisana andraikitry ny vahoaka eo amin'ny fiainam-pirenena. Laza ihany koa ny tena ny fafanotra lehibe ho amin'ny fanatanterahana io tamberin'andraikitra io ny tanora. Fanazavana. The young people are the base. In all honesty, we hope that the older people would be more knowledgeable. Tanora no kendrena mora satria ny tanora no atao hoe fototra. Ny tanora raha tokony ho izy nefa mampalahelo mbola tsy izay zava-misy aloha raha amin'ny ankapobeny ny zavatra hita matetika tokony ho manana ny fahalalana rehetra ilaina, manana ny fahaiza-manaraka sy fahaiza-mandinika ilaina, mahay mandray ny hevitra vaovao ary tokony efa ao anatin'ny tanora raha tokony izany tamberin'andraikitra sy fiainana izany fa mbola tsy tena izay loatra zava-misy ka izay moa tonga hoe any amin'ny tanora no tomboka aloha ilay izy dia ireo indray avy eo no antenaina ary atokisana mba hampita an'izany any amin'ireo zokiny any amin'ny mponina amin'ny ankapobeny. Nataona koa tany automatique inona marina ilay tena zavatra an'izao dia inona tombontsoa azon'ny tany amin'ny toerana? Entoko iaho moa izany no isafidy arzoa avy eo amin'ny faritra Mahatsiatra ambony raha tsorina dia tsy dia nisy fotoana lava ahafahana nanampy sy nahafantatra ny mahakasika n'ity tetikasa ity fa fotoana fohy ihany dia mahakasika n'izay tetikasa izay moa dia mahakasika ny tamberin'andraikitra nefa io tamberin'andraikitra io
dia isany singa iray ary ahafantarana ny tany tandalana sy ny fanjakana tsara tantana. Dia tao anatin'izany indrindra no nahafahanay nanatanteraka tetikasa kely anankiray miady amin'ny kolikoly nampahafantatra ireo olom-pirenena teo anivon'ny fokontany anankiray sy teo anivona sekoly anankiray, nampahafantatra anazy ireo hoe inona ny atao hoe kolikoly, inona ny mety ho voka-dratsiny izy ireny eo anivon'ny firenena, eny fa hatramin'ny fiantraikan'izany zavatra zany amin'ny fiainany andavanandro. Dia tao anatin'izany ihany koa afaka nampahafantatra ireo ray aman-dreny, eny fa na dia ireo ankizy teo anivon'ny sekoly ary izahay hoe inona ny tokony ataony raha sendra trangana kolikoly izy, satria amin'izao fotoana izao dia isany mandrendrika ny firenentsika ny atao hoe kolikoly, hatrany amin'ny farany ambony midina ny ambany. Ka teo indrindra ny nandrisihana an'ireo tanora namana sy ny mpiarabelona ny mpiray firenena hoe hiezaka antsika rehetra hiady amin'ny kolikoly, satria tsy adidin'olona anankiray fa didin'olona maro miady amin'izany kolikoly izany. Nozaraina tamin'io andro ihany koa ny loka ao amin'ny tetikasa ny tanora mendrika izay lasany zareo avy ao Haute Matsiatra.